ampitsika mpanaraka ny pejy dia ho ilo fanosorana faly indray ny tenako zany a mamangy atsika amin'ny alalan'izao pejy izao ary no safidiako manokana amin'ity andro an'io ity indray a ity lohahevitra hoe resaka géopolitika interna ny firenetsika malagasy ity zany no iangiako akako lohahevitra ampitana hafatra sy famakafakana tsotra iresantsika ny trangan-javatra izay misy eo amin'ny tany sy ny firenena ary indrindra ihany koa akatsika lesona en tant que hoe citoyen sy tarafatsika ny zavatra tsara izay rantovina fahendrena ara-panahy indrindra amoahatsika conclusion izay foana mono efa objectif atsika sy tandrotsika eto amin'ny pejy tonona amintsika rehetra ny fahasoavan'ny tompo jesosy sy ny famindram-pony. Ao anatin'ity resaka tontolo ny géopolitika ity dia betsaka ny azoambara satria be da be ny karazana fanahy esprit izay miteny ao anatin'ity resaka hoe politika ity ary isika en personne teto efa niteny efa nilaza efa nanambara fa ity resaka politika ity dia asan'ny devoly matanjaka be izy ity. Asan'ny devoly matanjaka be sy mangeja mamatotra fanahin'olona maro ity resaka politika ity. Tsara ny miresaka azy ity tsara ny midécortiquer azy ity tsara ny mamakafaka azy ity fa za zany raha izara ny hevitro manokana dia ratsy ny fanaovana politika. Zay aloha dia tena tsindriko zay hoe ratsy ny fanaovana politika. Raha azonao ialana izany hoe fanaovana politika izany dia tena hoe déconseilleko mihitsy ianao tena hoe aza miditra amin'izany resaka politika izany satria be da be ny olona ataoko hoe nanana na izy azy olon-kendry olona ataoko hoe mamioditra sy ataoko hoe nazava teo amin'ny fiarahamonina au départ fa rehefa niditra politika izy dia tena hitanao mihitsy ny fitotonganan'ny fiainany amin'ny lafiny rehetra manomboka any amin'ny ara-panahy ny toe-tsainy hatraty amin'ny maha olona azy mihitsy ary ny fiafarany dia tena hoe mampalahelo. Ny azo ambara ihany koa dia hoe ity resaka politika ity anefa malgré ny vokatra izay efa hita miharihary hoe ratsy tsy misy vokatsoa fahafatesana fahampitehana malgré fa izany rehetrarehetra izany no asongadin'ny vokatra amin'ity resaka hoe politika ity ny fanaovana ity politika ity dia ny mampalahelo dia ny ankamaroan'ny olona dia miazakazaka mifandrombaka anao politika satria eo amin'ity resaka politika ity dia ao no eritreretin'ny olona fa kariera aingana be mihitsy raha mba hoe te hivoatra eo amin'ny fiainana ohatra hoe te ho millénaire te mba ho milliardaire te mba hoe hisongadina zany eo amin'ny fiainana dia miazakazaka manao politika fa ny zavatra tsy fantatry ny olona dia rehefa mametraka ny tongony eo amin'ity resaka politika ity izy dia ankolaka na mivantana mivarotra fanahy izy satria izay le hoe mivarotra fanahy ankolaka mivantana izay ny pratika n'ity resaka politika ity mihitsy no système maloto be mihitsy be da be ny zavatra azo ambara amin'izay hoe maloto izay fa tsy misy afa-tsy fikendrena tombotsoa amin'ny alalan'ny fitsitsafana ny hafa amin'ny alalan'ny fanaovana antsotsay amin'ny alalan'ny exploitation amin'ny alalan'ny fametsipetsena amin'ny endriny rehetrarehetra izay apetraka amin'ny alalan'ny lalàna izay vidina na constitution na
be da be ny tsy mino an'izany fa izay mihitsy a ity entité an'ity resaka politika ity dia rehefa fondé tsara izay ataoko hoe fanomezan-dalana izay amin'ny alalan'ny lalàna sous forme hoe constitution a sous forme hoe organisation a sous forme hoe abus non lucratif zavatra izay tsangatsangana association na ohatrohatran'izany zany ara-panjakana dia mandeha amin'izay a ny fanaovana antsotsay a satria arovan'ilay lalàna arovan'ilay système ireo olona mampiatra azy kanefa ao ambadika izany zavatra rehetrarehetra izany dia misy katramia misy olona kadrakatraina tsy amin'ny antony tsy amin'ny rariny tsy amin'ny itsiny misy fanan'olona be da be potika misy famonotena misy abus de pouvoir misy gaz lacrymogène be da be misy zavatra be da be ohatran'izany zany zay raha vakina tsotsotra amin'ny lunette maso mpijerena malaky be mihitsy ity resaka politika ity zay dia fanampin'izany a de ny danger amin'ilay izy a dia amin'izay le hoe système le izy zay favorisena sy ezahana protéger ny lalàna sy ireo androm-panjakana izao tontolo zao ny androm-panjakana izao tontolo zao raha tena hoe posetrika ny fanjavana dia hatramin'ireny resaka hoe UNICEF reny Lions Club Croix Rouge ONU sy izay afaka ilazantsika azy raha posena zany fanazavana dia hatrany dia ny tena danger amin'izy dia ireo eritreretinao fa hoe mpitaiza ara-panahy dia inculpé ohatra hoe association religieuse zay tena hoe matanjaka be ohatra hoe Vatican na FFKM na fiangonana zandriny a secte sy ny sisa sy izay eritreretinao fa hoe olona hitaiza ara-panahy sy amola vola amin'izay lafiny ara-panahy zay any misosikevitra mifanitsy amin'izay resaka ara-panahy zay kanefa hitanao mélanger amin'ity resaka politika ity zany rehetrarehetra izany no ilazana amintsika fa matanjaka tena matanjaka ilay esprit izay a miasa eo ambonin'ity resaka système politika géopolitika ity iany ary ny loha hevitrintsika dia hoe ACC ny fitsarana hitatsika iny fa nisy ny disadisa nisy ny parole contre parole nisy ny teny nataon'ny garde du sceau ary nisy ny valiteny zay nambaran'ny membre atao amin'ny ACC raha adika sy vakina tsotsotra ao anaty famakafakana le izy de hoe misy ny antsotsay misy ny tsy ara-dalàna misy ny fanaparam-pahefana misy ny intimidation misy mihitsy ny menace zany ny feo bruit micirculer zany any anaty couloir politika mamerimberina foana fa ity politika ity dia asany devoly be da be tsy mino an'izany be da be no tsy manaky an'izany be da be no tsy d'accord amin'izany fa za androany zany de manizingizina mamerina indray fa asany devoly ity politika ity dia rehefa nyteny ny solotena ny tao amin'ny ACC dia arak'izay teny anarana eno isika hoe misy ny antsotsay misy ny fanaparam-pahefana fitsabany androm-panjakana hafa miresaka législative ny exécutif sy ny ohatrohatr'izany zany de mipetraka zany ny fanontaniana hoe azadino anefa fa ireo membre ny ACC amin'izao ireo ihany eny no nametraka ny fitondrana io zay ny teboka voalohany zay faharoa de hoe ry zareo membre ny ACC miaraka ny président ny ACC amin'izao fotoana izao izay ry zareo ihany no nametraka ny fitondrana io de mbola ry zareo ihany koa no nametraka ny fitondrana teo aloha ary natonga ny fitondrana teo aloha naharitra sy nitondra tao anatin'ny je sais pas hoe 10 ans et quelque ary niongana rehefa nalohan'ny vahoaka tiana tenena amin'izay de hoe ry zareo ireo no ny valide ny voka-pifidianana
zareo ireo no nanao soni fa hoe lany tamin'ny fomba demokratika une telle personne zany hoe teo ampelatanany zareo sy teo ambany masony zareo sy teo amin'ny fahefandro zareo ny tontolo politika tamin'ny fitondrana teo aloha. De raha ampitsirotsika ny amin'izay fanazavana izay de hoe tamin'ny fitondrana teo aloha ve zany tsy nisy ny antso-jay, tsy nisy ve ny fanaparam-pahefana, tsy nisy ve ny volabe tamin'ny baoritra na ataontsika hoe tamin'ny camion na ny filabe dabe, tsy nisy ve ny voka-pifidianana ny fanodikodinana ny tamin'izany fa tena hoe na bio be ve zany tamin'ny fitondrana teo aloha. Izay ataontsika hoe sous parenthèse ny alohambahoaka politika ny resaka eto tsy nisy ve zany rehetrarehetra izany, tsy nisy ve ny fitsabany manam-bola sy ny manam-pahefana sy ny malaza be moa amin'izao tsika miteny zao ny terme hoe mafia, ny fitsabany mafia tamin'ny tontolon'ny fitsarana tao amin'ny ACC. Satria amin'izao ry zareo dia miteny izy ary manambara izy fa izany no mahazo andry zareo. Zany hoe misy ny tsirariny, misy ny tsy araka ny lalàna, misy an'ilay zavatra nytanjatsika teo hoe fitsabana amin'ny lafiny rehetra ao amin'ny ACC, haute cour constitutionnelle. De raha valitsika izay fanontaniana zay de hoe tamin'ny fitondrana teo aloha ve zany dia impecque be mihitsy tsy nisy zany rehetrarehetra nytanjatsika izany. Fa tamin'ity fitondrana izay napetraka zareo ity ve izay vao nisy izany zavatra izany ka mahatonga ny zareo anao antsoavo sy mahatonga ny zareo anao parole de dénonciation. Zay no itenenako atsika fa grave ity resaka politika ity, asany développé ity resaka politika ity. Apitsika ihany ny fanambarana zany hoe rehefa ohatrany ahoana ny condition de dénoncena izay zavatra izay, rehefa ohatrany ahoana ny condition dia miteny membre ny eo amin'ny ACC ary manao témoignage fa hoe misy ny antso-jay, misy ny fanaparam-pahefana, misy ny zao sy ny zao sy ny zao sy ny zao zay afaka hitanisatsika azy sy tanisao any amin'ny misy aminao any araka ny fahafantaranao. De rehefa tahaka ny ahoana no miteny amin'izay itenenana izay ary rehefa amin'ny point sy trangan-javatra tahaka ny ahoana no tsy miteny sa tena impecque mihitsy zany lay teo aloha. Za kory raha manao an'ity pub ity zany, raha manao an'ity direct ity dia tsy mifavoriser toeran'olona na manondro olona na misible olona fa lay système zany no ezahako décortiquena afatsika mametraka an'ilay famarinan'ilay sujet manazava hoe ty resaka politika ity de tena asan'ny demony, asan'ny devoly. Izay be da be mihitsy no tsy d'accord amin'izany. Ora nefa efa miariary ary tena tsy miafina amintsika malagasy ny zavatra misy fa dia atsikafony fiarahamonina sy atsikafony fiainana andavanandro. Averiko indray ilay trangan-javatra hoe tena impecque be zany teo aloha, tsy nisy ninina mihitsy sa raha tsy izay de fa maninona ary no nalohan'ny vahoaka ny fitondrana teo aloha. Ary taiza ny ACC sy ny membre ny ACC no tsy nisy mihitsy fe zany ny dénonciation, parole de dénonciation par rapport amin'ny zavatra tsy nety teo aloha. Sa ity fitondrana vaovao ity izay vao enim-bolana io quelque no tsy misy mety mihitsy ny ataony de zay mahatonga zareo anao parole de dénonciation. Eo zany lay tiako atongavana hoe rehefa inona isika no miteny de rehefa inona isika no mangina. Raha ohatra hoe eo am-pelatanantsika ny fahefana, ny pouvoir, ny famadihana sy ny fampitsimbadiana ny tantaram-pirenena. Amin'ny maha hoe membre ny haute cour constitutionnelle atsika amin'ny hoe maha manam-pahefana faratampony atsika eo amin'ny firenena anankiray. Ny fehin'izay ny valin'izay de hoe asan'ny développé ity resaka politika ity satria lay esprit politique politicien efa injecté jusqu'à l'os ao amin'ilay androm-panjakana. Efa tsy madio rehefa skanena zany le androm-panjakana dia efa hoe tena maloto sy mamoetra.
dia sarotra ihany aloha ny hoe inona sy atokina hoe crédible ilay dénonciation crédible ilay fanambarana possible le izy amin'ny fesin'ny tranga misy ankehitriny ary azo atao hoe raha raisany ny hoe tena marina ilay antony satria tena misy tokoa na iantso zay tena misy tokoa fa izay zany mampametra-panontaniana hoe raha tsy natao izay tamin'ny fitondrana ankoatra n'izao fitondrana izao zany dia mamperitreritra sy mampandiny tena satria tsy azo atokisana zany a ilay membre isan'olona sy ilay entité mihitsy satria izay zany no midika fa rehefa tiany amin'ny itiavany azy dia midénonce izy rehefa tiany amin'ny itiavany azy dia mampiatra lalàna izy ary rehefa tsy tiany kosa dia tsy mampiatra izy zay raha sy kanena ilay fisainana sy fieritreretana zany ny antony mahatonga an'izay dia miverina am'sujet foana isika hoe asan'ny développé ity resaka politika ity santionany fotsiny ity zavatra resantsika ity kanefa dia izany ny zavatra misy sy miseho eto amin'ny tany sy ny firenena ary anairako atsika foana sy ampitandremako atsika foana hoe raha azo atao dia aza miditra amin'ity resaka politika ity ialao lavitra anafaro vady aman-janaka tamin'ny vanim-potoanany misy namana ramatoa diaspora izy taty la France izy taty Europe izy betabe ny nanankibo taminy fampianaran'i Jesosy Kristy dia hoe aza matoky olona na ny vady andefy mandranao azy ary voilà la preuve taty izy dia hoe ianna mafia ianna sesusela volamena mivadika ampilongamby hitany daholo ny deux-tailles rehetra tsy niety teo amin'ny firenena roa izy hoe rehefa tonga eo amin'ny firenena isika dia ho gadraitsika ideputiana satria manao ny tsy mety tsy fantatro tsy haiko tsy tia noho nanarana dia masha ravatomanga ary tsy fantatro izavy zany raha hoe ny liste angamba no tanysaina dia hoe tena hoe cahier de son passe hitany daholo mihitsy tsy niety rehetra teo amin'ny firenena fa rehefa tonga ministra izy amin'izao vanim-potoana resantsika izao eo amin'ny fahefana eo amin'ny pouvoir dia ozan'ny baiboly hoe aza matoky olona ianareo fampianaran'i Jesosy Kristy zany eny fanadiany vady andefy mandranao azy voilà la preuve marina foana ny baiboly satria ny antony dia ampiasain'ny devoly amin'ilay idée politika zany hoe tao anatin'ilay cahier de son page izay nahitany ny fay rehetrarehetra en vérité tena nisy mihitsy le izy teo amin'ny tsy fetezana teo amin'ny lafim-pitantanana izay noentina tamin'ny politika fitondrana ny firenena zany dia tena marina fa tena nisy ratsy be da be mihitsy fa ny olona hoe objectif amin'ny mahapolitisianina anazy dia rehefa azo ny fahefana satria ny objectifany izy nandeha tamin'ny mahapolitisianina anazy dia rehefa azo nyilay tanjony dia tsy nisy zavatra nampiariny akory ary misy miteny fa hoe pira noho ny teo aloha raha ny nataony satria izy mandeha amin'ilay marche politika fa tsy mandeha araka ny soratra masina tsy mandeha amin'ilay vision izay tian'Andriamanitra apetraka amin'ny olona anankiray araky ny hoe tiavana manao tahaka ny tenanao tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao mifonao rehetra sainao rehetra ny fanahinao rehetra ny herinao rehetra aza mangalatra aza mamono olona sy ny sisa rehetrarehetra fa ozy ny olona mbola pire ary noho ny teo aloha satria izay ny zavatra misy satria ao anatin'ilay cercle sy en jeu politika daholo ireny karazan'olona ireny dia raha mbola posetsika ihany ny fanazavana dia ny zavatra mampanahelo nefa dia amin'izao vanim-potoana iresantsika izao araka ilay zavatra nyteneniko tany am-piandohana dia mbola politika foana no eritreretina hitondrana ny Madagasikara sy amoahana ny Madagasikara ao anatin'izao crise izao misy mitentsika hoe efa mpiandry ny filohan'ny PRRM ça veut rien dire izany FFKM no misapote ny inona moa ty izy ty misapote ny tsy conférence le izy fa inona moa ty zavatra ivorendrareo nanomboka atao amin'ny CCI vato ty tsy tadidiko fantatrareo ny tiako tenenina tout ça ça veut rien dire
satria ilay politika no entina iantsona ny FFKM, entina iantsona ny mpandala ny fomban-drazana, entina iantsona ny tangalamena, entina iantsona ny manam-pahaizana, entina iantsona ny miaramila, entina iantsona ny zainjaida, iantsona ny tanora. Politika daholo zany hoe ilay cercle politika no andraisana tsiraray an'ilay olona, concertation nationale. De izay politika zay no entina sy apetraka hoe amoahana ny Madagasikara ao anatin'ny crise. De hitanareo tsara moa zany ny panafrikaina, ny oligarchia sy ny mafiasa ny sisa rehetrarehetra ao anatin'izay resaka politika zay mirôdy ohatran'ny saroniara amin'ny Madagasikara daholo. So atsika ao anatin'ny esprit rosiana politika daholo zany. Za miteny atsika fa hoe tsy afitra intsony Madagasikara, tsy afitra intsony Madagasikara io satria mbola politika foana no anarenana sy eritreretana fahitondrana n'ilay firenena. De izay no positivena fa ny tena marina dia ireo mpitsetritra sy mafiasy oligarchia i politika io mihitsy no tena moyen ahafahana mamitaka ny vahoaka sy mangalatra ary manary fanahin'olona be da be ho any amin'ny elo ankoatra ny efa hoe fanahandry zareo zay efa natolony ho an'ny satana amin'ny alalan'ny filalaovana politika. Zay no afaka nozaraiko atsika asa développer ireo resaka politika io ao anatin'ny tanteraka itsika zao hitatsika ireny resaka ACC sy ny fitsarana ireny enjeu politika avonenta be mihitsy ary ny effet cause-n'iny vao iny proclamation iny fotsiny ny endritsika fa ny effet cause-n'iny manao bomba à retardement be mihitsy après quelques semaines, quelques mois ho hitatsika eto ny vokatra zany ho ateo hoe mampanaelo fa Madagasikara de entina amin'ny géopolitika zany hoe mbola entina hatrany amin'ny efipetsin'ny satana zany. Izay natonga nanambara hoe tsy ho afitra intsony Madagasikara. Nisy fanambarako taoriny zay hoe tsy ho afitra intsony Madagasikara izay ary averiko eto raha tsy mandray an'i Jesosy Kristy ny citoyen tsiraray avy. De hoy isika hoe ny mpitondra ny efampiandry ny misapoter ny concertation nationale ny FFKM, ça veut rien dire tout ça. Amin'izao tsika miteny zao moa de misy pastora tena hoe isaky miteny izy isaky manao live izy de tsy misy afatsy politika nyresahany. Tsy midiabolise an'izay fa mety hoe rôle en tant que pasteur no mahatonga anazy malahelo izy mahita ny firenena. Fa iverenako foana ny sujet atsika hoe asa ny développer ity resaka politika ity. Donc zany amin'izao tsika miresaka izao miaina système géopolitique tena misaviritaka ambony ambany Madagasikara. Dikan'izay dia miaina asa ny développer ampiainy ny devoly ny efipetsiny Madagasikara. Voarainao ny afatra tianao Jesosy amin'ny rahasoa antsika rehetra.